Tantsaha malagasy mijaly tanteraka ankehitriny hony antoko PSD. Mbola tsy foana ny taxi moto, tsy mbola nivoaka ny lisansa vaovao, tsy handoa patente ny taxi ville. Fotoana ny fialan-tsasatra izao, ny ankoanina izao no mahamaika ho ny olon-tsotra. Manatitra ny araba indray tompoko lasy sy tompoko vavy atonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao, manasanao mpanajana sy ampitiavana ny rentenako anaraka izany hatramin'ny farany. Nitondra ny fanionkeviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny antoko PSD namafisy ny sekretera generalin'izy ireo nandritra izany afahasarotra ny androsony ity firenena ity raha mbola nitatsano atao ankilabao tsy niady any Ukraine sy Russia mihitsy no nitondra ny fanateto ho iatran ny fanazavany sy Azirmay no menjanary sy Andry Rakotomalala. Enatra ho an'ity firenena ity ny farana vary isaky ny mihetsika ataon'ny fanjakana io ho ny sekretera generaly ny antoko PSD androany. Mihamahatra ny malagasy ary miasairana tanteraka ny tantsaha ankehitriny vokatry ny tsy fahaiza mitondra miseho. Tsy mahay mifehy rano ahafahan'ny tantsaha mamokatra ny fanjakana ary tsy manana hevitra anosika azy ireo mihitsy. Izany no mahagisitra ity firenena ity ho iatran'ny fanazavana. Tsy vitan'ny tantsaha no manamarina ara-dalàna ny amin'ny domaine ny taniny ary atahorana foana misy olona fetsifetsy avy any an-drenivohitra any milaza ho tompony tany. Zany dia tafiditra ao anatin'izany tsy azahoana vola mihitsy any amin'ny banky. Ka rehefa tantsaha ianao eto Madagasikara dia aza mba manantena ho azo vola any amin'ny banky zany. Fa dia mitrosa vola aman'olona foana amin'ny vidiny lafo, ny taux d'intérêt lafo dia lafo. Io fambolena io mila vola, mila fitaovana, mila fahaizana izay tsy hananany tantsaha. Boka nitrosa ny tantsaha, zany mahatonga ny tantsaha miasa à perte. Mivarotra mora ny vokatra izy, noho ny filan'ny lela vola amerenana ny trosan'olona, dia avy eo indray izy andray mivelona mividy lafo ny vokatra ifanamidiny iny mba hinanana. Betsaka amin'ireo fitondrana ny fandiby samy niatrika loza voajanahary sy tsy nampoizina avokoa saingy lasa ataon'ny fitondrana ankehitriny ho olaolana amin'ny tsy fahaiza mitantana izany ankehitriny sempotra tanteraka ny malagasy. Efa ho gisitra eran'izao tontolo izao amin'ny fampandrosoana samy miaina an'izany Covid zany ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, samy miaina ny guerre ny Ukraine sy Russia ka tsy misy excuse hoe noho izany mahatonga antsika hoe tsy mandroso satria tsy ny firenena rehetra akory no gisitra fa zao tsika zany lasa Soudan irery no ao aorianantsika nefa Soudan tany miady, Madagasikara tsy tany miady. Zarenkilabao loatra ny tantsaha ho iatran'ny ity mpanao politika ity any ka sarotra ny atrarana ilay filazana fa ho fahavitantena ara-tsakafo izany. Tsy mifantoka amin'ireo fotodrafitrasa mifandraika amin'izany rahateo ny fitondrana raha eo ihany koa ny tsy fanampinan'ny tantsaha amin'ny lafiny maro indrindra fa nisehatra ny fanamboaran-dalana. Fa no tanteraina androany ny fanolorana ireo jiro hanazava ny lalakely sy ny elakelan-trano teny amin'ny fokotany sy hafaly arivo Ambanidia hetsika fanampiana vahoaka izay nataony ny solombam-bahoaka Rastany etahitam-bahoaka izay nampitain'ireo fokotima sy ny mpanolotsain'ny tanàna raha ny fanazavana Azirmay no menjanahary sy Manofo Randriamalala. Fitarainan'ireo mponina eny amin'ny fokotany faly arivo Ambanidia iny ny fahimazina ny elakelan-trano. Nahazo fitarainana avy amin'ny mponina momba izany ireo mpanolotsaina ny tanàna sy ny birao fokotima eny antoerana isan'andro any ka ireto farany no nitondra ny fitarainan'ireo mponina tamin'ny solombavambahoaka. Tsy niandrera ny solombavambahoaka Rastany fa avy hatrany dia nanolotra jiro ho an'ireto mponina. Hitanao moa raha malala tafitra andrefa tanàna fa jiramady problème maty lavy eto amintsika. Raha avy mianatra mpianatra vao mifito maty ny jiramady misy miviola, misy mifanofoana rongona amin'ity elanelatra amin'ny miakatra misy mifanendahana dia araka ny teny président fokotany teo fokotima teo dia hoe raha vahiny indrindra tsy mampatahatra fa raha voaverikotrany amin'ny enina sasany dia fa vita zay. Dia noho izany a solution tsotra tsy dia gavana mbo satria zay ny hitan'ny député dia mbo zavatra kely tsy mba voraisina tany tsy mba zazy ny fampizarana amin'ny olona rehefa mandrivona dia ty indray ty fondray fokotany ty indray jerena
dia mbo nividy andreo fanazavanareo mbo mahavita an'izay vita na kely ary mahavita an'izay vitany satria le firenena fiainana ny zanak'olombelona nampiditsika tsy tonga dia hoe ohatra mirediredy le mamle tokola tonga dia any an-tana any am-patra kely na any an-danitra amin'ndeha tana tonatra lasa tena vizana tena ataontsika daholo ny fahalovana rehetrarehetra na fahatrana na sécurité na anoana na tsy fianarana rehetrarehetra lasa gisitra mezanirany zao tontolo zao tsika lasa farany fanendahana sy ntomahery fanolanana tranga hita eny an-toerana avokoa raha ny fanazavana noho ny aizina teo amin'ny ireto toerana ireto misy mihitsy aza no tsy menatra mitoroka zava-mahadomelona raha ny fanazavana trany tsisy jiro mirehatra mihitsy ny poto ny jirama moa ia raha mahalala ny delestage fa dia maizina tanteraka manjaka mihitsy tsy fatsipalemana amin'ny fanendahana sy ny sisa zany tena manahirana mandeha amin'ny elakelatrano amin'ny maizina ohatranay zao ty poto ty ambolinao ty zao misy mitoraka izy io amin'ny alina misy mitoraka na misy mianka mihitsy velom-pisaorana iretom-ponina manoloana ity fihetsiky ny solombavam-bahoaka ity ary nanamafy izy ireo fa manana ray aman-dreny tokoa izy ireo manana ity solombavam-bahoaka landy tamin'ny anarany antokotima ity amin'ny tranon'olona napetaka ilay izy responsabilisena ilay tokantrano ipetahan'ilay jiro mba samy ko engagé ao anatin'ilay izy hoe ny fahazavan'ny tanàna voatazona ny fitaovana nandaniany ray aman-dreny vola tahaka izao tsy ho very vatany ka dia ankasitrahantsika ny solombavam-bahoaka izay mpanolotsain'ny tanàna moa zany dia mahatsapa zao hoe netaeta tokony ho ampitanay ampanatanteraka dia aleonay aty amin'ny ray aman-dreny aty amin'ny arrondissement no hitarainana satria izy no afaka miainy kokoa ny etaetandreo fokotany avy hatrany dia nirosona ny asa fametrahana ireto jiro nilaza ny solombavam-bahoaka fa tokony samy anaja izany ny rehetra ary samy anara-maso ireo olon-dratsy mety animba izany vola madiodio avy any aminy noho ny fidianana ireo jiro ireo raha ny falazavana hatrany atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no amtinany Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala aminao ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity fitondrana tia-tena no misy eto amintsika hoy ny solombavam-bahoaka Rastandy tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany hodiny fanjakana tsita ny fahatram-bahoaka ary toa mahafinaritra azy ireo mihitsy aza izany tazan'io nandritra ny fihetsika izay nataony mpitandro ny filaminana ny sabotsy lasa teo ireny tsisy mifankombona tena mijero ohatry ndray ny robot ray fotsiny dia rehefa tenvana ny tafaona tamina miaramila eo izy azonao tanangamako ingo izy zamenatsiny satria zao zalaho izy izy efa foko satria vola betabe ingely lantsika amin'ireny raha aksa ohatra tsy mena miaramila ny andaminy teny tena miporitra be plus promesse hoe akarina zao ndray grade lafa parapo stable an'io tetsika mimpanohatra io iala mitandrina an'io dia manonao foana afa misy général tena ifikialama tena manonao foana dia tsy mijery le voaka makasy aleo le resy mbo ivo amin'izay nambaran'ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry kosa fa zary kilalao ny fanabeazana eto amintsika ary lasa atao fitadiavam-bola izany ankehitriny noresany manokana moa ilay fikonan-doha izay kasainy ministera ho atao ao anatin'ny roa andro io hoe isy forum zany atao na fikonan-doha nasionaly ho an'ny fanovana ny raha fanabeazana ary ny teneniny ny faniry dia hoe transformation de l'éducation mihitsy zany no dia taviny zareo atao anaty izy transformation zany ke taona maro ke zany voafity fa ny zavatra tokony hoe innovation no resanao na hoe amélioration ary zavatra takty zany dia zao misy fivorimbe amin'ny volana ambony any amin'ny firenena mikambana fa amin'ny resaka fanabeazana dia ho any andriamatofoloha dia maika angataka vola dia tsy maintsy atao aingana zany ty satria tsy manana politika matipaika amin'ny fanabeazana ny ministera sy ny fanjakana zany amin'izao fotoana izao dia atao tefy maika sy tefy matany izy tsisy concertation any fotony tsisy concertation régionale zay atao ho an'ireo mpampianatra rehetra eran'ny Madagasikara eraky ny faritra ho an'ireo syndicat rehetra ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ho an'ny mpampianatra mpikaroka ho an'ireo société civile ho an'ireo direction nationale d'école privé rehetra dia tsy niadiadiana aloha sy nomena sehatra zany tao anatin'izao takina kosa ny famoahana ireo fanadiadiana momba ny volamena izay nolazaina fa very sy navoaka any ivelan'ireny hoy ny RMDM Analamanga mila mangarara ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavany ko mangataka zay avoay malaky ny fanadiadiana momba ireo volamena reo 7 kilao 5 telopolo kilao
akoatran'izay voaka any ambadika any tsy hita volamena fotsiny zay resantsika zay a tsika tsy resaka bois de rose tsika tsy resaka trafika olombelona mbola vomaly ty resaka hoe tomobile maintimainty izay maka manindrona ankizy ty aiza mifanadiadiana momba an'ireny ripitandry filaminana voaka mifanadiadiana momba an'ireny iza ny ado tamin'ireny fanondromana zaza malagasy tamin'ireny lazaintsika fa drogy ireny saika ireo fahalovana rehetra no hita eto amintsika ankehitriny ho iantrany ireo mpaneo hevitra mialatra ny kolikoly ary ny tsy vandriam-pahalemana fiainantsika ve zany tainombo mivadika tsisy paka tamin'ny fotoanariny ary lasa tsisy fifanajana tsony ankehitriny ny omby fa te tena mampalahelo ny tambanivohatra ary mpangalatra omby natsatra ary a dia tsy voasazy raha fahazahoana azy anjorom-bala ve ny tatsaha mpamokatra ary ny tena mampalahelo ny omby very ny fananana very ny vola memiena ny vidina ataontsika hoe ny ambany indrindra ny anana ny vala anankiray meserina eritseretina hoe ho lafo roalina da afaka tsy eto andrenivohatra lasa ray alina sisa aiza ho aiza zany ny ainan'ireto tambanivohatra reto ny fiahina azy ny sy ny fijerevana azy amin'ny fanoanana mila tonga saina ny malagasy izao ho iantrany ny fandarana miara-manonja androany zary atao amin'ny mpitondra fitaovana ahavoky azy eo amin'ny fitondrana fotsiny sisa ny vahoaka malagasy natao hanompo vahoaka ny mpitondra fa tsy natao hovokisam-bahoaka fotsiny tapitra kosa ny feham-potoana naripetraka ny taxiville eto Antananarivo anafoanana ny mpitantana ny taxi moto tsy mbola nisy anefa ny fandraisana andraikitra natao ny fiadidinana Antananarivo ka nanapa-kevitra ny tsy handopa atao intsony ireo fiarakaretsaka ary tsy hanao ny DDT ihany koa Asin'Andriamanala sy Toky Ramarla tsy handopa atante ny taxiville eto Antananarivo renivohitra satria tsy mbola nifoanan'ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra ireo taxi moto miasa tsy ara-dalàna io Clémence Rarinirina filohan'ny fikambanany FTAR ankoatr'izay dia tsy mbola tanteraky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa ny fampanantenana izay nataony fa hanome licence biométrique an'ireo fiarakaretsaka 3,000 ny taxi moa zany ny hoe ao anatin'ny FTR dia tsara mariana amintsika fa raha nanao fifidianana izahay tamin'ny 2016 dia fikambanan'ny taxi Antananarivo rehetra mihitsy zany no natsoina zany hoe eo zany d'office zany miditra ao anatin'ilay fikambanana daholo ny taxi rehetrarehetra ankoatran'izay hoe firy izay no nanapa-kevitra ny tsy handohan'ilay patente sy ny rehetrarehetra dia io iarahana mientana amin'ny rehetrarehetra izay rehetrarehetra miray feo anatin'izay matoa zay nanao ilay fanambarana iraisana ary ny teny aminao fa be dia be mihitsy amin'izao tsika amin'ny teny izao ireo mbola tsy nandohan'ilay patente satria raha ny tokony ho izy dia tapitra tamin'ny farany volana jona lasa teo zany ny feham-potoana farany tokony handoavana n'izay patente izay be dia be nefa nomenomenina taty aminay ireo taxi hoe ahoana tsika handoa patente nefa ny ahoana ireo taxi moto jirena fotsiny tsy manana ny moyen ahafahana mandohan'izany zahay mbola talohan'ny fiakaran'ny vidin'ny solika azy zany taty aoriana mbola nitamby sara n'ity fiakaran'ny vidin'ny solika ity zahay araka nefa nyteneniko teo hoe zahay dia tsy mba isan'ny menamenina na nitady fanampiana hoe apure izahay omeo vola na hoe omeo voa andraisy fepetra manokana manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny solika fa ny anay kosa ny angatanay sy takinay hatramin'izay ka hatramin'izao dia hoe andraisy fepetra ireo tsy manara-dalàna vonina ny andray fepetra ho an'ireo mpanao taxi moto ny FTR raha toka tsy misy fandraisana andraikitry ny ben'ny tanàna ho iantrany ny fanazavana vao tamin'ny maraina zay no mivory eo amin'ny commune urbaine Antananarivo eo ampitany commune mihitsy no misy an'ireo taxi moto inina tena akipy mihitsy ve zany maso amin'ireo mpitompona andraikitra eo anivon'ny commune dia izay miteny hoe izareo mety tsy afaka mandray fepetra fa izahay tompoko dia vonina ny andray fepetra amin'ny fiarovana ny asanay ka raha mbola misy ny fanasaziana raha pitso raha afaka pitso hoe hosaziana indray izahay nefa izay rehefa mijaly dia aleo zany manapa-kevitra ny taxi fa zay tapaka ny taxi tapako amin'ny mafiloa dia hitantsika eo ihany ny toean'izany rehetrarehetra izany mbola menjandroa araka izany ny tady eo ampamily fiarakaretsaka sy ny taxi moto etsakilany ireo taxi moto dia misisika mafy ny hiditra ao anatin'ny sehatra ny manara-dalàna kanefa efa nilavy ny mpanolontsaina ny tanàna izany Vavao avy any anivon'ny anjerimanontolo kosa indray niverina ny tokony androany ny mpiasa ny mpandrarany université eny Akatso tsy mbola navoaka ny fanjakana mantsy ny karaman'izy ireo afantatra fa hikatso eny Akatso manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao Asin'Andriamanala sy Toky Ramarla
Ikatso indray ny eny Akatso manomboka amin'ny aratsinainy ho avy izao raha toka tsy voalohan'ny fanjakana ny karaman'ireto mpandraraha eny anivon'ny oniversitena Akatso ireto. Raha tsy ahivina dia efa nampidirina tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny karaman'ireto mpandraraha ny oniversite ireto rehefa ny grevy nandritra ny fotoana naharitra noho ny tsy nandoavany fanjakana ny karaman'izy ireo. Ankehitriny dia efa dila lavitra ny fiam-potoana tokony andoavany fanjakana ny karaman'izy ireo ka izao ny verina ny tokona izao. Izahay io raha tsy mivoaka farak'izay aingana ny karamanay dia Ikatso manomboka amin'ny latsinainy ny fandraharahana ety amin'ny oniversite tsy mandeha hatramin'ny examen indray zany aloha raha fanapahan-kevitra tsy azo zany hoe zay tsy mandrarana examen tsy andeha fa tsy afaka handray anjara amin'ny examen zany ny PAT satria mbola tsy nandray karama. Dia ho anay manokana izahay tompoko tsy miantso mpianatra anampianay grevy fa raha ny solotena mpianatra ny resaka taminay teo dia hoe metraka eny amin'ny zareo le tsy fiasanay dia aleo andrarana zareo mahakasika an'izay. Mahakasika an'ilay karama hoena ena. Mahakasika an'ilay karamana ena dia normal zany tsy tokony hisy karama ena zany. Tsy anaty code de déontologie zany hoe karama miena zany. Tokony miakatra ny karama ary ny karama efa sitrahana tsy tokony hiala intsony. Misy rubrika zany ao anatin'ny fiche de paie anay izay efa eninay sahady fa hoe miala le izy. Dikan'izany mangataka izahay mba hiverina amin'ny laoniny ny fandraisanay ny karama n'ireny rubrika ireny. Mahafaly anay le budget général noho izany angatahanay koa na dia ny andamin'ny té de logement angatahanay koa le texte manova an'ilay satria ny an'ny PAT université dia mbola 14 000 ariary hatramin'izao. Raha tsy diso nanomboka hatramin'ny 79 angamba izy io raha tsy diso hatramin'izao tsy nisy fiovana intsony. Dia izay zany hoe mba ataovy mitovy zo amin'ny mpiasa-panjakana rehetra ao anatin'ny budget général tompoko ny mpiasa ny PAT ny université. Grevy lava avao mivoaka karaman'izy ireo. Tsy vitan'izany fa fantatra ihany koa fa nisy fianany ny karaman'ireto mpandraraha ny oniversite ireto. Tsy anaty code de déontologie zany hoe karama miena zany. Tokony miakatra ny karama ary ny karama efa sitrahana tsy tokony hiala intsony. Misy rubrika zany ao anatin'ny fiche de paie anay izay efa eninay sahady fa hoe miala le izy. Dikan'izany mangataka izahay mba hiverina amin'ny laoniny ny fandraisanay ny karama n'ireny rubrika ireny. Mahafaly anay le budget général noho izany angatahanay koa na dia ny andamin'ny té de logement angatahanay koa le texte manova an'ilay satria ny an'ny PAT université dia mbola 14 000 ariary hatramin'izao. Raha tsy diso nanomboka hatramin'ny 79 angamba izy io raha tsy diso hatramin'izao tsy nisy fiovana intsony. Dia izay zany hoe mba ataovy mitovy. Sorona lava ny fianarany zana-bahoaka eny amin'ny anjerimanontolo eny Akatso noho ny fitavozavozany ny mpitondra. Tsy fantatra mazava no antony mahatara lava ny karamam-piasa mpanjakana eny anivon'ny oniversite ka mahatonga ny mpanarabavao manontany tena hoe tsy manambola amin'izany ve ny fanjakana. Vaovao ny zavakanto tsy mety ahitany mpitondra sy ny tompon'andraikitra vahaolana mandrakity ny androany ny osika dika mitovy na ny piraty amin'ireny vokatra vokary ny mpanakanto ireny. Misy anefa ny rafitra miady amin'izany eto amintsika saingy tsy hita akory ny vokatra azo tsapahitanana na ho ny mpanakanto iray ny resaka tamin'ny mpanao gazety androany. Angy bavao ny asina Andriamalala sy Toky Siramary lahatra. Mandrakity ny androany tsy mbola hita ny vahaolana maritra hiarovan'ny mpitondra ny mpanakanto malagasy amin'ity resaka piraty na ny fanaovana osika ny vokatra izay vokarin'izy ireo ity. Malaza tsy hinanana toy ny vilintsahona fotsiny ihany raha ny rafitra iray antsoina hoe brigade anti-piratage eto amintsika izay rafitra miankina amin'ny ministera ny kolotsaina. Tsy hita nefa ny asa terataony ity rafitra ity. Io ange zany lo tsika manana an'le hoe brigade anti-piratage fa iny moa zany raha tasery amin'le ramatory tsy haiko engany izy mba hanao ny asany tsara zany fa ny osika tsy asakana atsika tsy amokatra mihitsy fa ny osika enjehany azatratra ihany. Nandritra ny famoahany Samuel ny vokatra novokariny no nilazany izany. Tsara ny mampatsiahy fa maro ireo rafitra isan-karazany misy eto Madagasikara izay tena iankina ny aim-bahoaka kanefa anara fotsiny ihany fa tsy hita izay tena asa taony satria tsy hita mivaingana. Itsakilany ny vahoaka miaina tanteraka anatin'ny fantrana lalina ka manao ny fomba rehetra ahafahany mivelona ka izany no anisan'ny tena antony iray lehibe mampirongatra ny CD pirata eto Madagasikara. Fa misaona indray ny tontolon'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Nodomandro Maliala ny mpanao gazety Razaka Sonjini, mpanao gazety tao amin'ny televiziona Ravinala izy tamin'ny fotoanandro. Efa nanoratra tao amin'ny gazety La Vérité sy ny vaovao ihany koa rehefa nitazona andraikitra maro teo amin'ny tontolon'ny serasera mbola nifandray tamin'ireo mpanao gazety izy
na dia efa tsy nanoratra tamin'ny gazety intsony aza izahay eto amin'ny fahita lavitry ny MBS moa dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviany. Fa mitraika tanteraka anaty vilan'ny malagasy ny fahasairanana amin'izao fotoana izao fa tsy mahavidy ary tsy mahavita na inona na inona intsony ny akamaroan'ny malagasy fanadidina nataony Andomiaratina sy Tahirnena. Miavy tanteraka ny malagasy ankehitriny tsy mahita ho raisina manoloana ny fahasairanana izay hita fa tena miantraika tanteraka anaty aty vilany rehetra. Rovidamba ririnina mandro fotsy mihitsy azy indraindray fa tsy misy vola. Le ferina avokoa izay rehetra mety hoaingitraingitra sy fandanim-bola rehetra toy ny lamaody, kojakoja samihafa sy ny fandehanana miala sasatra. Zava-dehibe ny miala voly alana ny rotoroto sy ny adi-piainana isan'andro ary atao anatin'ny fotoana mamety azy mihitsy izao. Saingy raha misy ny vola izay mahavoky no atao ho ireo olon-tsotra. Mbola tsisy vola dia miandry aloha. Eny fialam-boly ilay izy fandaniana vola satria vola miala satria mideplasy dia ny frais ny sakafo tsy mitovy amin'ny andavanandro fa miova vaovao. Tsy ny rehetra no manana fahafahana hanao vakansa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria efa mihamafy ny fiainana. Na ilay olona taloha afaka nanao vakansa fa lasa tsy afaka manao vakansa amin'izao fa izay manana fahafahana amin'izay ihany afaka manao an'ilay izy. Tena sahirana amin'izao raha izao mbola andao vakansa nefa ny vidim-piainana ohatran'ny efa enjana be. Kapitsiana angamba mety havita an'izany aloha amin'izao. Eo amin'ilay eto manana mihitsy izany tsisy. Hatreto aloha izany mbola tsy dia mieritreritra izay loatra sakafo hohanina aloha izao ny daharam-pahamenana sy ny fanafody. Nanamafy izany ny tompona andraikitra ny amin'ny zotra nasionaly. Ny ena be ireo mpandeha tato anatiny efa taona izao. Eo ny fanitsiana ny saran-dalana manoloana ny fiakarany vidin'ny solika 470 isanjato. Fa antony lehibe mitarika izany ihany koa ny fahefa-mividin'ny tsirairay izay fa tena latsaka ambany dia ambany. Fiara-miala zao raha ohatra ka tamin'ny 2019 tena raha amin'ny fotoana salama zao eo mahatratratra amin'ny 280 à 300 mahery ihany ny isan'ny fiara-miala makany amin'ireo faritra maromaro ireo. Amin'izao fotoana izao nefa dia manodididina eo amin'ny 160 à 200 mahery kely ny isan'ny fiara izay miala ao amin'ny Garamaki amin'ireo aksa maromaro ireo. Ny anton'izay ny fijeriko azy mety ilay fahefa-mividin'ny olona mihitsy nefa mety mesahirana. Intitra ny tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy fanamafisana ny fatomombana ny fiara eny am-piangana. Isorohana ny lozam-pifamoivoizana izay matety pitranga tato anatiny andro maromaro zao. Mijanona avy hatrany ary misolo hafa ny fiara raha hitena mpiangana ny olany amin'ny lafiny ara-teknika. Maro ihany koa ny mety mitarika ny loza, eo ny zavona sy ny herika manify, ny fandehanana mafy, ny faratsindalana sy ny tsy fanajana ny bokina andraikitra ka mety teraka avizanany eo amin'ny mpamily manao midona miverina. Manana repos 8 heures ny mpamily tsirairay raha ny voalazany cahier de charge dia tokony efa tsy azo lazaina hoe dona miverina intsony izay rehefa manana adiny valo izy akana aina na hoe atoriana mihitsy moa izany ny tena marina. Ao anatin'izay marina tokoa hoe nisy ny trangana lozam-pifamoivoizana tamin'ny aksa vitsivitsy. Ohatra ny hitentsika hoe RN2 ohatra ny RN2 manokana raha ny tranga izay ny akamaroan'ireo tranga seho dia vokatry ny andian-javona satria rehefa divadiva raina iny le toerana misy toerana vitsivitsy izay tena maizina tanteraka ny lalana ary tsy ahitana ninina mihitsy. Ao ihany koa ireo izay misy hoe camion miala sasatra sy ny sisa tokony mba jerena ihany hoe ahoana ny ahafahana mifandrindra zany amin'ilay lalana satria samy mampiasa lalana dia mifandrindra kely zany amin'izay hoe fijanonana eny amin'ny lalana izay mifametrahana an'ireny karazana panneau de signalisation amina camion ireny sy ny sisa mba hisorohana ny mety ho loza. Rehefa tsy ara-dalàna ny fiara dia tonga dia misolo avy hatrany. Ankoatra io, na hitsatrany ity tompona andraikitra ity raha nilaza fa mandeha avokoa ireo karazana fanararotana eny amin'ny tompy fiantsonana amin'izao fotoana izao ka ny tanana ny rehetra ho mailo sy tsy andairan'izany. Eny amin'ny toerana voatokana ihany no andoavana ny saran-dalana. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ireo ekipa iaro ny vonina pirenena mandritra ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika taranja basketball izay atao eto Madagasikara ny volana Aogositra ho avy io. Miandrandra vokatra tsara ny mpanazatra sy ny mpilalao amin'ny ity lalao ity na mafy aza ireo lalana mbola ho diavina Andomiaratina sy Tahirnena. Herinandro sisa dia gadona ny lalao fiadina ny amboarana Afrika taranja basketball na ny Afro Basket U18 Skadlasvavy tanterana eto Madagasikara.
efa tomombana avokoa ny drafitra sy ny lamina rehetra afana mandray ity lalao ity raha nambara ny komity mpikarakara sy ny federation n'androany eo ny fanomanana ny lafiny teknika fa tsy natao amban-javatra ihany koa ny arakolona indrindra ireo mpilalao iaro ny vonaim-pirenena dikan'izay zany efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny compétition tsika fa tsy any anaty fanomanana tsony ny délégation dia isesy mandritra ny 3 andro tonga aloha daholo satria anomana zay voalohany zany ny délégation malagasy dia efa ao anaty fanomanana moa fatatsika efa ray volana lasa zay nefa teo sokady vehivavy efa ny atsirabe dikan'izay zany efa akaiky dia akaiky koa ny androsoana amin'izany compétition zany vonina sa tsy vonina ozy ianao efa vonina ny ekipatsika satria efa niomana ary manantena tsika fa azo vokatra mifanandrify amin'izany araka nyresantsika teo hoe ho tonga amin'ny tanjona ambony indrindra zany ny lalao malagasy zany araka ny teneniko teo koa dia misy lalao efatra isan'andro mandritra ny éliminatoire ka ny lalao malagasy zany dia amin'ny 5 sasany isan'andro na amin'ny 3 zany hoe zany raha amin'ny 3 eto Antananarivo dia amin'ny 5 sasany vehivavy na 5 sasany eto Antananarivo dia amin'ny 3 ny vehivavy isan'andro. Efa andro maromaro zao nanao ny fanazarantena ny ankoay. Misy ny fanomanana anabatana na aratsaina ho an'ireo ekipa iaro ny vonaim-pirenena ireto. Irany tanjona dia ny azona vokatra tsara sy ny akarana amin'ny ambony indrindra atao anatin'ity fifaninanana ity. Sambano antsika raha toana indray lalao amin'ity andiany fahenina ity. L'équipe pitch madindinika zany ny tena amboarina ao anatin'ilay izy indrindra fa miresaka teknika zany hiatrehantsika nireo firenena afrikana zay tonga eto. Zay mihitsy nanaovana ny lalao fitsapahana na misy ny faharesena na misy ny fandresena dia misy zatra ianarana foana ao anatin'izay ohatra hoe inona tsy nety teo amin'ny lafiny fanafiana amboarina zay nanaovana fanazarantena inona tsy nety teo amin'ny lafiny fiarovatena dia amboarina ihany koa zay zavatra zay. Sarotra ny tenan'ilay amin'ny forme fa lazaina fotsiny hoe salama tsara daholo mpilalao zao fa tsy maintsy misy zany le ataontsika hoe mararirary madinidinika ny sasany tsy zatra n'le toetrandro mangatsika eto Antananarivo ny satra tsy zatra n'le entraînement lavareny fa misy ny staff médical manarina zay zavatra zay normal be zany satria mahazaza azy dia tsy maintsy zarina an'izay ny anaovana eny lalao fitsapana zany ianarana miala an'izay satria vao maheno mivavany le mpanatsatso sy le mpanakora dia misy tsy mahazaka misy koa ny sasany nefa efa zatra tsy maintsy mizatra an'izay nefa izy naotinina tiny satria ho fenipoka tanteraka zany ny kanja ny palais des sports amin'ny fotoana io. Firenena 13 andray anjara n'ity fiadina ny amboarany Afrika taranja basketball ity. Tonga tsikelikely ireo délégation avy any ivelany. Efa nigadona ny ariva teo izao ny ekipa ny Rwanda. Any Antsirabe no anaovana ny lalao any iskajy vehivavy ary eto Antananarivo kosa ho any iskajy lehilahy izay samy hanomboka ny 4 hatramin'ny 14 aogositra izao avokoa. Lalao 4 isan'andro no atao izay anomboka io fa-4 ny volana io. Tanterana ny 5 aogositra kosa ny lalona ampanokafana eto Antananarivo. Raha ny fahampahafantarana ataon'ny komity mpikarakara androany dia izy teratany malagasy mpitsara iraisam-pirenena hitsara ny lalao. Izy ireo izay notendry ny federation ny iraisam-pirenena basketball na ny FIBA ka isolitera ny Madagasikara mandritra ity lalao ity. I Ramanarivo Frank na iteka mandroso kosa no kandidat tokany Madagasikara mandritra ny fifidianana ireo komito lehibe ny skotisma eto Afrika ho an'ny taom-piasana 2020 sy 2022. Folo ireo kandidat avy amin'ny firenena maro toa ny Burkina Faso, Eswatini, Guinée, Maurice, Nigeria, Afrique du Sud ary Madagasikara no irotsaka ho fidiana ao amin'izany. Ho tafiditra avy hatrany ao anatin'ireo komito mamolavola sy mandrafitra ny politika ankapobeny skotisma ty Afrika iteko mandroso raha tafita amin'ity fifidianana ity. Tsy aivana fa ny tenany dia commissaire international ny fresa ny skotisma eto Madagasikara amin'izao fotoana izao akoatra ny firotsahany teky ho komito lehibe ny skotisma eto Afrika dia nirotsaka ho fidiana mba handray ny fivoriamben'ny skotisma eto Afrika amin'ny taona 2020 sy 2022 ny firenena malagasy marihana fa atao mandritra ny fivoriamben'ny skotisma afrikana izay ho tanterahina any Kenya ny 2020 hatramin'ny 2020 aogositra ho avy izao ireo fifidianana rososina ireo. Eo amin'ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena mavesatra ny takaitrana velan'ilay orambe niteraka tondra-drano niseho tany amin'ny faritra antsinanana ny États-Unis ho malalaka misy ny tanàna ny Kentucky no tena vomafy tamin'ity tondra-drano ity. Olona valatra eto no fantatra fa namony ainy ary tsy mbola voafaritra mazava kosa nisan'ireo trabona. Onjalalaina Ranevy Manana sy Mathieu Prince.
olona vary farafahakeliny namony ainy vokatry ny tondra-drano namely ny faritra tsinanany Etazonia tany amin'ny tanàna ny Kentucky ho malalaka misy. Ahina mbola iakaran'io isy io raha mbola mitondro tsakorana ny toerana raha ny fanambarana nataony birao misahana ny loza voajanahary. Mbola tsy voafaritra ihany koa hatramin'ny androany ny sandreo trabona sy ny olona tsy hitapopoka vokatra izay tondra-drano izay. Saika difotry ny rano avokoa ny akamaroany trano fonenana tany Kentucky ary teny ambony tafitrano ny andro mpamonjy vona hamonjy azy ireo ny ponina. Mbola ao anatin'ny famonjena ireo trabona ny mpamonjy vona ny toerana amin'izao. Nanambara manampahaizana fa misy fandraisany amin'ny fiakaran'ny hafanana amin'izao io tondra-drano namely ny faritra tsinanany Etazonia io. Natratratra any amin'ny 20 cm ny rotsakorana tany toerana nanomboka omaly ary mbola mafy kokoa azy izany raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mbola mipetraka araka izany ny filazana fahamailona amin'ny mety mbola iakaran-drano. Namoaka fanambarana amin'ny fidirana ao anatin'ny amiana ihany koa ny governoran'ny Kentucky sarotra ny famonjena ireo trabona noho ny mbola tsy fidinan-drano raha nambaran'ity governora ity hatrany. Raha ny tombatombana dia mahatratra 100 ireo olona mbola ao anatin'ny rano hatramin'izao. Niteraka fahatapahan-jiro sy fahatapahan-drano ity tondra-drano namely an'i Kentucky ity. Olona 504 eo nefa niaina tao anatiny tsy fisian-jiro sy rano nanomboka ho malelaka misy. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoky lasy sy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Atony mahazatra dia ny fandarana ona marina sy ny Global News no farainao avy hatrany. Aorian'izao fa fampalalam-baovao izao fa aorian'izay ny horonan-tsary mitohy mitondra ny lohateny hoe Gli saison 3 épisode 13 sy 14. Le requin io kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho fa tolotry ny ambesaonao amin'ity androany ity ny tena kosa mame fotoananao amin'ny rapiso indray velomary.